Zay ny makasika ny trangam-piarahamonina izay nisongadina tamin'ity androany ity. Andeha kosa idirantsika manomboka eto ny makasika ny fampihavana amin'ny pirenena. Nanamafy ny teo anivon'ny FFM fa handray anjara feno ao anatin'ny fihaonam-be nasionaly ho an'ny fampihavana pirenena izay karakaray ny FFKM. Dia hojerentsika ary ny sary sy ny fanadihadiana. Handray anjara feno amin'ny fihaonam-be nasionaly ho an'ny fampihavana pirenena izay karakarain'ny FFKM manomboka ny 20 aprily eny amin'ny CCI Ivato ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Izy ny solotenan'ny FFM anatrika amin'ny fihaonana eny Ivato Andriamatoa Makalfans tale kabinetra ny FFM. Ny foto-kevin-dehibe mivohy ny FFM dia zao dia tsy ny fanelikilihana rehefa manao zavatra ka anatin'ny zava-dehibe io ataon'ny FFKM dia handray anjara ary misy délégation eo amin'ny enonga ny ato amin'ny FFM handray anjara any amin'ny fivoriam-be izay karakarain'ny FFM ny FFKM ary efa nandoa vola ny FFM. Namafisin'ny FFKM tao anatin'ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety ny sabotsy teo fa misokatra amin'ny politika rehetra eto amin'ny firenena amin'ny fihaonam-be nasionaly ho amin'ny fampihavana pirenena izay ataony 20 aprily hatramin'ny 2 volana Meo avy eny amin'ny CCI Ivato. Vondrona sy fikambanana anjato nefa nisoratra anarana handray anjara amin'ny fivoriana. Manamafy ny FFKM fa roa hetsy ariary isaky ny fikambanana fa tsy isan'olona ny fandraisana anjara amin'ny fanatrehana amin'ny fivoriana nasionaly momba ny fampihavana pirenena izay matao mandritra ny 5 andro eny amin'ny CCI Ivato.